Efa ndresaka fahasalamana izay ihany isika azo tombony ao anatin'ny fisian'ilay hôpitaly lehibe eny Anjanamasina ireo marary tsy lavitra izany tanàna izany. Azo ambara ho manaraka ny tokony ho izy ny fomba fisaboana ireo fitaovana izay ampiasaina andraisana ireo marary ao amin'izany hôpitaly izany. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny Sinoa dia nahazoana foto-drafitr'asa hôpitaly vaovao. Eny Anjanamasina no miorina ity foto-drafitr'asa ity izay mirefy 740 metatra tora-droa ary ahitana fandriana 500. Raha totaly dia mitety bidy 30 miliary ariary ity foto-drafitr'asa vaovao ity. Manara-penitra ity ivon-toeram-pitsaboana ity izay ahitana fitaovana moderna toy ny tomodensitomètre ary ahitana ihany koa fitaovana rayon X ahafahana mitsabo aretina samihafa. Ani一四年8月22号这个军工演示的嘛，结构演示是2014年，这个刚2013年12月份，这军工演示是2014年8月26号，军工演示。啊，26 août 2014, on a fini la construction. Ny faran'ny volana Aogositra 2014 ny tapitra ny fanamboarana ny asa. Atsoatso no anatanterahana fitokanana foto-drafitr'asa. Tafiditra ny fanatanterahana fifanarahana ara-toekarena sy teknika izay nitsoniavin'ny Chine sy Madagasikara ny fananganana ity hôpitaly vaovao etsy Anjanamasina ity. Ny zoma lasa teo dia nisy ny fitsidihana ny hôpitaly izay niarahan'ny tompony andraikitra Sinoa niaraka tamin'ny mpanao gazety malagasy.